Fanokanana ny voalohan-teraka izay no loha hevitra tenentsika amin'ity maraina ity manasanao amin'ny miaraba antsika rehetra ary mpiara-midinika tafahoana soamantsara indray miona indray tsika amin'ity maraina ity mipolo loatra mandrakariva ao am-po ao ny hafaliana ny fiderana ny fankalazana an'Andriamanitra satria lehibe sy mahatalanjona ny fitantarany antsika ary dia faly ihany koa miona aminao tsy tapaka amin'ity fandarana ity ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy andeha araka hivavaka ary isika. Andriamanitra raibe fitiavanao, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ary mbola Andriamanitra ihany koa misaotranao zahay noho ny fitantananao rehetra ny fitiavanao. Misaotrany amin'ity fotoana sarobidy ity, misaotrany amin'ireo namana mpiara-midinika rehetra tsy mahafotsy mahasaraka, misaotrany amin'ny ity fandarana ity izay ahafahany miara-miaona na dia elanelan'ny toerana maro samihafa ary izay dia tsapana efa mifanakaiky noho ny amin'ilay fanena masina izay mampiray any tsirairay avy. Ary izay fanay izao ihany koa no angatahana indray hanazava ny teninao ankehitriny dia mamelany elokay ary mamindrafo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanokanana ny voalohan-teraka. Milohan'ny andinitsika izany nefa dia andao aloha mba hiverenana kely indray ilay andinina tao tadidiana. Exodosy toko fa 7 toko fa 7 andiny fa 7 sy fa 7 izay manao hoe aroy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra. Mijanona fa ho hitanareo izay ataon'i Jehovah ho anareo anio, fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah iadonareo fa ianareo kosa angina. Ry mpiara-midinika namana, efa tonga izao ny fotoam-panavotana sy ny fanafahana izay nampanantenaina. Nasaina niomana ny vahoaka. Tsy nilain'izy ireo fotsiny nino fa nasaina nanao asa arak'izany finoana izany izy. Tanteraka ilay tenin'i Jakoba, moa tsy fantatrareo va ry olom-poana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Inona le asa irina tao? Inona le asa? Tsy ny asa io fa fankatoavana, fanekena, ny fandaminan'Andriamanitra. Nambaran'Andriamanitra tamin'ny mantsy tokony atao, tokony hanatanteraka izany ampinoana izy ireo mba hahatonga ny fitantanan'Andriamanitra ny famonjena izay tanteraka amin'izy ireo. Fantatsika tsara fa amin'ny Exodosy toko fa 7 fa tsy voakasiky ny loza tamin'ny loza fahafolo farany ny voalohan-teraka ny zanak'Israely. Tsy hoe noho ny heriny fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izy nanaraka ilay fandaminana ka nanao hoe asy teteno ra ny tao am-baravarana sy ny tolam-baravarana ka rehefa mandalo ny anjely dia andalo fotsiny amin'izay misy an'izany famantarana izay. Ary zay le fahasoavan'Andriamanitra, ary zay ny antony tsy nahavoakasika ny loza. Tamin'indra fony tokoa mantsy no niarovan'Andriamanitra ny Israelita rehefa nahita ny raha zay teo amin'ny tolam-baravarana izy ireo. Ary ankehitriny dia rariny indray Jehovah raha mahiteny nanobaiko tamin'i Mosesy amin'ny Exodosy 7 ka ny andininy faharoa manao hoe amasiny ho any ilahy matoa rehetra dia izay voalohan-teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na inona na olona na biby fiompy ahy ireny. Indikany hoe amasiny ho ahy dia hoe atokany ho ahy. Irin'Andriamanitra isika atokana ho an'Andriamanitra, amasinina ho an'Andriamanitra. Ary ny foto-kevitra ny toe-javatra izany dia ny mampafantatra antsika fa ny zavatra rehetra dia an'Andriamanitra satria izy no mpamorona izao rehetra izao. Ary izay le voalaza amin'ny Salamo 4:2 haitsika tsenjery izany manao hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. An Jehovah ianao. Mahafinaritra izany, mahafinaritra mieritreritra an'izany. An Jehovah ianao, an Jehovah izay am-pelantananao, an Jehovah ny zanakao, an Jehovah ny fanananao, an Jehovah izay momba anao, an Jehovah isika tsirairay. Mahafaly izany. Tsy an'izao tontolo izao ianao fa an Jehovah. Ary hery lehibe
ny mahafantatra zany ary de ho Jehova hoe amasino ahy ary ny voalohany teraka. Fantatsika tsara fa ny voalohany bokatra ny fitahina zay natombokan'Andriamanitra de ny lamatoan'ny Israelita. Fitahina omen'Andriamanitra zany, famantarana maneho ny fanokanan'izy ireo ny tenany ho an'Andriamanitra iray manontolo. Izany toe-javatra izany. Inona no lamatoa eo amin'ny fiainanao? Inona no tena zava-dehibe eo amin'ny fiainanao? Atokany amasino ho an'Andriamanitra izany. Moa ve tsy ny fiainana ve zava-dehibe indrindra? Ary zay mila tokana ho an'Andriamanitra. Hitantsika ihany koa ny hevitra fonosony izany teny izany momba ny fanavotana sy ny famonjena izay nomeny Tompo ho antsika. Narovana tamin'ny fahafatesana ny voaloha teraka satria voarakotry ny rà. Fa isika kosa navotana tamin'ny fahafatesana noho ny fahotana tamin'ny alalan'ny fandrakofan'i Jesosy ny rany ho antsika tsirairay avy. No tanterahan'i Jesosy ho antsika ny fanavotana. Ary zay nahatonga ny Paoly hiteny manao eo amin'ny Kolosiana 1:7-10 izay ananantsika fanavotana de ny famelana ny helontsika. Ry mpiara-midinika namana, tamin'ny alalan'i Jesosy de navotana isika. Tamin'ny alalan'i Jesosy lay fahasoavana tonga nofo, lay Andriamanitra tonga nofo no nanavotana antsika, satria tao aminy no nananantsika fanavotana de ny famelana ny helontsika. Ny ran'i Kristy latsaka zany de fanadiovana sy famelana ny heloko ao, ny helokontsika tsirairay avy. Koa etsy andanin'izany de nisy fitsipika nomena azy ireo mahakasika izany fanokanana izany. Fankalazana ny fanavotana azy ireo tamin'ny fanadevozan'ny Egyptianina izany. Nasaina nanolotra biby atao fanatitra izy ireo, fa ny zanany kosa avotana. Ry mpiara-midinika namana, tena tiantsika Andriamanitra. Efa ho tonga tsy ho ela tokoa ny fanavotana antsika tsirairay avy. Ary rehefa hitanareo zany rehetra zany ho Jesosy, de andrandrao ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Ilayntsika rankehitriny ny mino an'izany teny fikasana zany. Kanefa itsangilany ilayntsika koa ny manatanteraka ny asa. Inona le asa? Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Koa raha nanteny Jehova tamin'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely hoe atokano aho amasino any lamatoa rehetra, de miteny aminao koa izy androany hoe amasino an Jehova ny lamatoa rehetra. De sarobidy eo aminao atokany ho an Jehova izany, na olona na biby fiompy. Ahoana izy ny teniny? Fa azy izany. Andriamanitra ne hitay anao, Andriamanitra ne hombanao, ka dia hanolotra zay tsara indrindra ho anao, ho an'Andriamanitra ne ianao. Ary ny fanolorana izany dia atsapanao ny teny 2:7-10 manao hoe ary raha antany anareo ny zanakao amin'ny andro ho avy ka no inona ny antoko zao, de ho lazaina hoe tanana mahery no nitondran'i Jehova antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. De atolotsika ho azy ny lamatoa rehetra ny fiainantsika. Fantatrao ve fa tanana mahery ange no namohan'Andriamanitra aminao vao amin'izao tontolo izao ka nahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Ary satria izy no nitantana anao de hoy izy hoe atokany amasino ahy ny lahy matoa eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Mbanao ny Andriamanitra tsy hasaraka anao an'izy. Ivavaka isika tokoa. Raha io misotranao zay no fampafantaranao anay fa anao zao rehetra zao sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Anao izahay, anao ny volafotsy, anao ny volamena, anao izay mahakasika anay rehetra. Ny fahafantaranay an'izany dia aoka faly anay ary atonga anay ho sa manolotra, manokana sy manamasina ny ilahin'ny matoa eo amin'ny fiainanay. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity, aza mafoy tompona mahasaraka anay ianao. Anaran'i Jesosy. Amen.